tao amin'ny alalan'ny onjam-peo a, tao amin'ny alalan'ny hira, tao amin'ny alalana hoe tena ratsy a Jesosy, te hanantona anao a Jesosy, dia tonga eto. Tsika rehetrarehetra dia tena mangetaeta amin'ny tompo daholo. Fa tsy izay. Rehefa anatin'izany dia mitovy-teny koa anatin'iray. Anatsony Jesosy antsika mba hiazakazaka aminy. Ao ihany koa mety hoe nandalo olana antsika, nandalo fisedrana, na ihany koa mandalo fifaliana, dia nifankahita tamin'ny tompo. Aleloia! Tsara daholo izany fitondran'Andriamanitra antsika izany. Tena tsara daholo mihitsy izany ary izany ny taonantsika mbola misy anisany hoe hatongavantsika. Raha isaorantsika ny tompo foana izany mandrakariva, aza adontsika misy mety ny tompo antsika tamin'ny toerana misy antsika tsirairay avy. Tsara ho foana izany dia amin'izay lasa tia manao ny sitrapon'Andriamanitra tsika, lasa tsy te hiala aminy mihitsy tsika na inona miseho amin'ity fiainantsika. Rehefa manandray an Jesosy tsika dia nanomboka mino amin'izay ary tsika. Mino an Jesosy daholo tsika. Jesosy nilaza mihitsy hoe izay mino satao batisa ho vonjena. Mino amin'izay daholo tsika. Rehefa mandeha any dia mino tsika dia eo amin'izay eo amin'ny tena fiovana eo. Io fiovana io dia misy anankiroa. Na io mety miandrana fiovana ivelany, na io mety fiovana aty anatintsika tsirairay avy mihitsy. Fidao moa andray tenin'Andriamanitra tsika. Andray tenin'Andriamanitra tsika dia mijaonaka. Jaona toko fahadimy. Zavatra toko fahenina kay. Jaona toko fahenina andininy fa enina amby roapolo. Jaona 6:26. Ataontsika hatramin'ny fahenina amby telopolo. Jaona 6:26 rehefa hitantsika dia vakintsika ny anaran'ny tompo. Dia hoy Jesosy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy nareo nefa tsy noho nahitanareo famantarana, fa noho nihinanareo ny mofo ka voky. Aza miasa, azo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ny fiainana mandrakizay. Izy omeny ny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra iray tombokase. Eo antsika izao aloha. Dia antsika rehefa hoe mitady a Jesosy dia misy zavatra mahatery antsika indraindray. Nandalo an'izany daholo tsika ary mino fa matoa-tsika tonga teto dia mbola tsy diso aloha fa hoe te misy zavatra dia antsika androany. Ao anatin'izany dia mankahery antsika tsirairay avy. Raha samy hitady dia andao Jesosy any tedavina. Raha hitady vahaolana dia Jesosy any tedavina. Satria fantatsika fa manara-diana Jesosy tena misy fiainana be dibe. Eo ilay fiainana be dibe tena toekena indraindray miolona amin'ny zavatra hita dia miolona amin'ny zavatra tsy hita. Rehefa niovintsika nandray an Jesosy dia ary izay mihitsy ny lalana nandalo tamin'izany ny tena ary tsy diso ihany koa raha mbola izay tsika. Fa indraindray miandrana zavatra fiovana ity ivelantsika. Ohatran'ny hoe ivelany iny indraindray tena hoe tena miasa amintsika Jesosy. Ilay ivelany iny indraindray lasa ohatran'ny hoe tena porofo amin'ny olona tsika hoe manana an Jesosy aho. Tena tsara izany, tsy misy maharatsy an'izany. Kanefa indraindray ao anatin'ilay hoe ity ivelany dia izay tenin'Andriamanitra mety amintsika ihany indraindray no raisitsika. Izay tenin'Andriamanitra hitany hoe mitondra fitahiana, fahasambarana, mitondra fahasalamana, tsy ratsy izany. Fa mbola zavatra ity ivelany daholo izany. Zavatra ity ivelany tsy maharitra. Oka tsara hontsika izany ary nay fa nandalo tamin'izany mitokantranonay. Zavatra ity ivelany ohatran'ny hoe izany ny andrandrano. Izany tena ahitana hoe miasa aminay Andriamanitra, miasa amintsika Andriamanitra.
Ary tena fandrika be ilay satria le zavatra ty ivelany afaka miovaova. Zavatra ty ivelany mety mahadiso fanantenana zany. Zavatra ty ivelany mampite-hamoy fo indraindray rehefa tsy mety ny zavatra atao. Te-hamoy fo tsika dia avintsika lasa tsy te-hazakazaka intsony satria tsy araky ny eritreretintsika le zavatra ilaintsika eo amin'i Jesosy. Zay le zavatra ty ivelany. Zay le fiainana anankiray hoe ty ivelany. Ary efa nandalo tamin'izany hoe tamin'ny voalohany fa tena raha mbola mijanona amin'izay tsika mety hoe tsy diso kanefa kosa te hitonanao hoe raha hiandrandra dia fiainana anaty indraindray. Mety ivelany araky ny tenin'Andriamanitra teo mitady ahonareo nefa tsy mihinanareo mofoka voky. Zavatra avoky antsika indraindray te davintsika. Zavatra hoe avoky ny fanahintsika amin'ny tenin'Andriamanitra ihany indraindray te davintsika. Dia misy fiainana iray eto ivelany, fa misy iray fiainana iray eto amin'ny tsy hita maso. Ny ao amin'i Jesosy dia miorina amin'ny tenin'Andriamanitra araka ny teniny fotoana ny fiainantsika. Miaina amin'ny zavatra tsy hita maso. Tenenina foana indraindray hoe fiadanana ho antsika. Ilay fiadanana indray rehefa tonoana dia ohatrany hoe rehefa ty ivelany miadana dia miadana zany. Fa misy olona mandary fisedrana eo akaikintsika io, Jehovah mety milamina be izy eo fa mandalo ady be izy fa miadana izy eo akaikinao eo. Miadana izy satria tsy ahony Jesosy sy mitranga ny azona. Fa tamin'ny fotsiny hoe Jesosy no miasa ao anatiny dia izy no manao izay hanerina rehetra. Araka ny fijoroana vavolombelona teto tamin'ny heriny dia hoe zay zavatra iorana dia izay hiainana. Velo isio, velo mitombo eo ny olana, velo mitombo eo ny problème maro samihafa. Fa Jesosy efa mahay mandamina. Araka ny hira teo misy afotofoto izy hira teo Jesosy rehefa miaraka amintsika. Tena hoe rehefa miaraka amintsika tena hoe izy mandraindray. Tsy fiovana ty ivelany fotsiny fa fiovana ty anatiny dia izay ilay tena fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Io zao raha ohatra hoe milasaka ratsy mandefa dia tsy mampiova foana zany. Voaka hifantoka foantsika amin'ny Jesosy. Ohatr'izay koa ny fiainantsika, mahazo tsy mahazo ohatr'izany indraindray. Indraindray mahazo, indraindray tsy mahazo kanefa dia Jesosy foana itikio. Aza miandrana zavatra hoe zay hoe valim-bavaka, hoe tsara mangatabavaka. Fa ny tena vavaka tsara indrandrana dia tsika atao anatintsika mihitsy. Tena hoe Jesosy amboary overa na ny toetrako, na ny eritreritro, na ny fisainako. Zany ny tena mila, zany ny tena hoe harena ao antsika zany. Zany ny tena hoe fitahiana ao antsika zany. Zavatra ty anatiny tena katsana. Tsika ne mbola tsisy mahita an'izany hoe fanjakan'Andriamanitra zany na indray. Fa ilay fanjakan'Andriamanitra atao anatintsika. Ilay fanjakan'Andriamanitra misy an'izay ilay fitsarana izay, ilay fiadanana. Ohatrany hoe izay misy ilay hoe lalana volamena, atao anatintsika nge volamena, harena miafina ilay atao anatintsika. Tena izay ka tsy mandrakariva fa izay miaraka amin'ny tompo tena rehefa mikatsaka an'io dia tena mahita fiainana be dia be. Ilay fiainana be dia be resahana eto ilay fiainana be dia be tena hoe amin'ny zavatra rehetra rehetra dia ohatra misy fifaliana izany foana ianao. Lasa mahay tia ny olona rehetra tsika, lasa mahay mankafy fiainantsika. Dia ndao isaoran'ny tompo izany. Aleloia! Raha ho an'ilay fiainana iray ato ivelany indray ndraindray hoa tena te-hamoy fo ndraindray rehefa tsy mety ilay zavatra atao. Raha te-hamoy fo izany tsika hoe zara tsy havita hivavaka any ka tsy Jesosy tsy mamaly vavaka mihitsy. Ndraindray lasa hoe za tsy handeha hivavaka, za tsy te hiazakazaka intsony fa aleo za akaina aloha ny androany. Nahatsapana an'izany mihitsy hoe ndraindray rehefa tamin'ny alim-bavaka tamin'ny Zevaika iny ndraindray rehefa hoe vizaka isika dia okanety sy ny fanahintsika ny vizaka ao anatin'izay. Fa rehefa tena mikatsaka an' Jesosy tsika, ohatrany te handezany foana. Dia eo anankiray koa ilay fiainana ivelany lasa tady hitoky amin'ny fahaizantsika tsika. Firifiry tsika rehefa nitokony tamin'ny fahaizantsika, firifiry tsika rehefa nitoky ny fahalalantsika, firifiry tsika rehefa nitoky olona tsika, firifiry tsika rehefa nitoky amin'izay ho am-pelantanantsika.
hoe tia Jesosy sisa, tia hoe dia havitanay mandritry ny iray volana, tia hoe dia mahavitanay mandritry ny herinandro. Izany ilay hoe mitoky amin'ny tia ivelany. Fa ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy amin'ny zavatra tsy hita maso. Dia eo ihany ilay fiainana anaty ivelany indray rehefa tohizina ihany, dia rehefa mitoky amin'izay tsika dia mora vizaka. Mora vizaka tsika satria fohy ny fisainantsika, foka ny fahalalantsika n'izany hoe Jesosy izany dia lasa manipy-gaontsika rehefa avy eo. Mankahiry antsika tsirairay fa teny efa fiainana ny henana izany. Izay ao anatin'izany lalan'izany dia mankahiry hoe katsao ny zavatra any ambony. Fa mandalo izao fiainana izao tsy ny filany. Fa sy manao ny sitrapon'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay. Dia ny fiainana iray indray ilay fiainana anatiny ato. Rehefa tena hoe tafakambana amin'ny Jesosy dia lasa fiainana iray miaraka amin'ny Jesosy. Tsika nge tsy mahita an' Jesosy tsika. Izay ilay fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Raha misy ozy ta hanaraka dia oka izy mandany tenany ka hitondra ny azo fijaliana. Ilay manaraka an' Jesosy izany tena mila mandany etỳ amintsika. Mandany etỳ ivelany rehetrarehetra. Mandany hoe marina hoe manana ny asa aman-draharatsika, marina hoe mianatra tsika, marina hoe karakara tokantranontsika. Rehefa teren'ny fanahy atsika hoe tena fotoana anankiray hoe te hankohaka, te hisaotra an' Jesosy any amin'ny zavatra tonga dia misaoran'Andriamanitra eo amin'ny toerana misy anao. Aza miandry fotoana spesiala be mihitsy hoe tena tsy Jesosy eo. Na anaty bus tsika tena hoe izany nataoko tsy Jesosy eo nefa dia mbola nitiavinao foana. Mbola nitianao foana. Na dia teo ary tsy fahalalanao Jesosy dia mbola tianao foana tamin'ny andro tsy fahalalana. Jesosy tsy manameka amin'ny andro tsy fahalalana. Fa ilay fahatongava sainantsika hoe tsy Jesosy za ratsy ity ve? Za le nandainga ohatra tamin'keo maraina. Za le tsy niady tamin'olona tamin'keo maraina. Tena hoe Jesosy tsy miendrika nefa misaotra anao ary mbola afaka miverina aminao ankehitriny. Alleluia. Izany natao hoe manao nofo. Tsy mitady izay tombony ho anahy intsony fa mitady tombony an' Jesosy foana foana. Tena tsara Jesosy. Amintsika daholo dia tena hoe tsara Jesosy. Sao dia tenenina fotsiny izany fa tena fiainana izany. Ny fiainanay ao tokantrano dia tsy hoe ahaka amin'ny tokantrano araka ny rahalahy atsy fa ny fiainana ao amin'ny Jesosy rehefa tena tafaray tafakambana aminy ohatra lasa tsy matahotra izany ianao manatrika fiainana. Indraindray tsika lasa mitoky amin'ny asantsika io hoe te hisaotra ny Tompo satria miasa. Tsara izany. Fa indraindray lasa ilay asa mitakina an'ilay asa Jesosy dia lasa ilay fitadiavantsika dia ohatra lasa iny indraindray. Ohatra ny hoe dia hisaotra ny Tompo maga ny asa. Fa indraindray lasa mialokaloka ao anatin'iny tsika dia lasa zavatra ety ivelany ka izany dia izy. Lasa zavatra ety ivelany izao tsy fiainana ao anaty. Mankahiry antsika tsirairehetra hoe atao tsara ny asa. Ataovy tsara ny asa. Ao anatin'izany dia matahoran'Andriamanitra foana. Amin'ny zavatra rehetrarehetra misy matahoran'Andriamanitra. Za ety izao matahotra. Fa tsy matahotra rehefa matahotra n'Andriamanitra. Mandeha any rehefa manara-dia Jesosy dia manombo ny nofo. Dia eo amin'izay ilay tena mafy izany manombo ny nofo izany. Ao anatin'io dia mandalo fisetrana. Izay tsika rehetrarehetra mandalo zavatra maro samihafa tsika. Ary izay zavatra mety zakan'ny ady tsy ho zakan'ny ady, izay zakan'ny ady tsy ho zakan'ny ady mihitsy. Izay zakan'ny eo akaikinao mety tsy ho zakanao fa ilay eo akaikinao koa mety tsy zakanao. Izay ilay miaraka amin'i Jesosy. Dia rehefa mandalo fisedrana dia izay eo tamin'izay tena ahitana hoe tena mpanara-dia an'i Jesosy. Izay rehetra nandray azy izy dia mihery ho tonga zanak'Andriamanitra. Eo no tena ahitana hoe zanak'Andriamanitra tokoa ve tsika? Sa mbola zaza sary fotsiny vao misy fisadrana kely dia mitsoaka. Izay ilay zavatra ety ivelany. Indraindray tsika lasa mifantoka be loatra amin'ilay olana amin'ilay zavatra lalovantsika dia lasa iny indraindray hitantsika fa tsy Andriamanitra mihitsy.
Tena mila ianarantsika zany. Ndraindraitsika tonga ao anatin'izany dia ohatra tena tsy mety ary hoe zany nataoko. Inona ary fa hotaky nataoko tany tany matoa misy zavatra olona ohatr'izao. Nefa izay mihitsy ny planin'Andriamanitra. Tsaroa foana fa matoa misy olona mahasosotra antsika eo alohantsika. Fampianarana mihitsy hoe aza mitabataba ny olona fa ianao mihitsy ny tiany tompo amboarina ao anatin'iny. Tena izay mihitsy ilay izy. Rehefa miaraka amin'ny rahalahy io moa dia mianatra foana hoe rehefa misy olona mitena dia mitsara izy. Dia noho izy dia tonga dia atao bavaka eo noho izy raha mitantara olana moa. Raha mitantara zavatra tsy eritreretinao. Fa raha itsika tonga dia mamaly mety tonga dia hifamaly koa ary rehefa avy eo. Fa aloha Jesosy tonga dia Jesosy foana nomena voninahitra. Dia izany zavatra izany tena mila ianarana izay hoe mandalo fisedrana, mandalo zavatra mafy kanefa lasa te hamoy fotsika dia lasa te hazakazaka intsony tena za tsy mahavita intsony. Tsika tsirairay avy ireo mihina fa efa anaty sampana daholo tsika tsirairay avy ireo. Tokony ao anaty sampana daholo tsika satria anaty sampana tena ahitana asan'Andriamanitra. Ary mila olona Jesosy. Zao toy izy tsika ilay famakiana ny teny eo amin'ny Jaona 6:28. Dia hoy ireo taminy, inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namalika nanao taminy hoe izao ny asan'Andriamanitra dia ny inonareo izay mirahy. Tena mila inona kay zany ny asan'Andriamanitra. Itsika aloha ilay Andriamanitra miasa anatintsika misy ilay asa. Fa tsy hoe ny zavatra ity ivelany ny aktivité atao am-piangonana, ny any anaty sampana fa ilay asan'Andriamanitra ty anatintsika tsirairay avy. Zavatra ity ivelany ilay atao am-piangonana fa ny aty anatintsika tsirairay avy mila isan'Andriamanitra daholo. Inoantsika an' Jesosy isan'andro isan'andro. Dia mitoy ihany tsika. 30 dia hoy ireo taminy, inona reny no famantarana ataonao mba ho hitanay ka inonay anao? Inona moa no asa ataonao? Ilazantsika nihinana ny mofo tany anefitra araka ny voasoratra hoe mofo avy tany an-danitra no omeny azy hohaniny. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra fa ny raiko no nanome anareo tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. 5:30. Ary hoy ireo tamin'ny tompo, omeo anay mandrakarivo izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy, izao ny mofonaina izay manantona ahy tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba ngitahita intsony. Efa nilazaiko taminareo fa nahita ianareo nefa tsy mino. Jesosy ny teny misy kay efa nahita an' Jesosy daholo kay izany tsika. Eo amin'ny fiainantsika kay misy Jesosy daholo amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ndraindraitsika lasa le zavatra nalovantsika minoantsika. Dia any lasa mifantoka be amintsika. Dia adintsika kay misy Jesosy kay mbola mahely mahay mafy ny zavatra nalovantsika. Amen na? Dia mankahirantsika hoe atao fifaliana avokoa ny zavatra mandalo fisetrantsika. Raha misy Jesosy kristianina mandalo fizahatoetra dia okazy hifaly amin'izany izy. Atao fifaliana avokoa zavatra rehetra mandalo. Tena ianarana ny fifaliana. Ary eo ka ny endrikitsika izy fifaliana foana. Atao asy fifaliana kely jerena. Raha ny fifaliana i Jesosy. Aza atao tonga dia hoe vakina fotsiny tsika ry zareo. Hoe mandalo maty, mandalo zavatra mamay fa asy fifaliana foana amin'ny fiainana. Ndraindray rehefa ivelany any tsika amin'ny fitadiavana dia tsisy fifaliana dia mahazo daholo ny ao an-trano. Tonga dia mahazo daholo mihitsy na hatramin'ny biby fiompy ary mahazo. Tena ohatran'ny hoe biby fiompy naninantsika satria ilay Jesosy mihitsy tsy iainantsika isan'andro. Raha misy Jesosy kristianina mandalo fisedrana, fizahatoetra dia eo ka faly amin'izany izy. Tena ianarana izany. Dia rehefa atao amin'ny fiainana maty rehefa misy fifaliana dia eo amin'izay ilay hoe tia manetry tena. Manetry tena koa tena ianarana be mihitsy ao amin'i Jesosy. Manetry tena hoe mahay mandefitra io ihany fa tena hoe tsara Jesosy.
leo izy lasa tsy le olona tsony ny aizantsika hoe manetsy tena am'le olona tsika fa lasa tsika mihitsy midina hoe tena jesosy tsy haiko ny zavatra io anankiray ohatra jesosy tena hoe tiako ianao ny aloha lalana ny zavatra atao rehetrarehetra jesosy tsy vitako io fa vitanao raha pitsy zao tsika hiasa tonga de izay tena jesosy tsy vitako io fa vitanao tsika hoana samy mahay be ohatry nana samy feo be ketrika be daholo samy be bizina be daholo tsisy mahaiko ohatran'i jesosy tsika tonga de hoe jesosy ianao zany fomba anankiray hoe manitsy tena ohatran'i jesosy tena hoe manetre tena ianareo mandrakariva de ao anatin'izay manetre teny zany zavatra volavolany saintsika aty zany angatao foana ny fanahy masina nazany fanahy fanatry teny zany mandrakariva de rehefa tsy mahay manetry teny tsika de miverina rindray lasa moy fotsika satria ndraindray lasa tsy mahay midina ambany mihitsy tsika mihoatra n'le namatsika de lasa te-tsika misy eo lasa rehefa mahavita zavatra nindray de ohatran'ny hoe tsika zany teso hoe zany tena nahavitany fa iza moa tsika nahavitany fa jesosy no nahavitany na manana orinasy tsika na anaty fandrarantsika na inona zay mety tsika ena tsy tsika io fa jesosy ny ao anaty jesosy no miasa ao amin'ny na inona zay mety anatsika de jesosy de tena hoe ty moa zavatra anankiray tena hoe fiainana atolotra an' jesosy reo misy zavatra anankiray ataotsika mba antany hoe tena tsika hoe mba misy tombontsoa an' jesosy hoe ty zavatra ataoko ty eo mba nantany tena zany hoe tsika tsirairay avy amin'ny zavatra ataotsika rehetrarehetra zay hoe miara-miasa amin'Andriamanitra marina miasa ao anatsika Andriamanitra fa mila aseho ihany koa hoe tena mite hiara-iasa aminao Andriamanitra ataovy fanontaniana foana zany hoe de hiasa de hitady fitadiavana de hoe misy tombontsoanao indray Andriamanitra ty asa atao io tsika tena ndraindray tena lasa miazakazaka amin'ny fiainana de ndray adino hoe miasa moa za marina hoe mamelom-bady amanjanaka lasa zavatra ty ivelany be loatra tsika marina hoe ataoko ty azy ty satria mba ataoko tsara de am'izay mahasitraka amin'ny mpampiasa marina tsy ratsy zany fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany inona ny tena hoe ao anatin'izay misy alefa ny ampiasana makiny hoe lettre de motivation zay inona marina no tena motivation tsika hiasa io na io ihany ny vady amanjanaka tokony hiala am'le taloha misy tsika raha misy olona ao Kristy de olom-baovao izy mananana fijery vaovao mihitsy ao am' Jesosy matoza miasa de misy tianao Jesosy te hiara-iasa aminao a Jesosy tokony tsy andehandeha ho azy mihitsy tsika rehetrarehetra ny amin'ny fitadiavana io tsy tokony ny andehandeha ho azy mihitsy tsika rehetrarehetra zay mikarakara tokantrano rehefa amin'ny fitoerana anankiray de asivy foana hoe inona Jesosy mitombotsoa anao am'ty zavatra ataoko ty de hany ka lasa zany motivation atsika lasa hoe zany ny antony hoe tsy hoe zavatra ty ivela zany fa lasa zavatra ohatry zany anisany hoe mankahery atsika indray de lasa indray tsika manao ny zavatra ataotsika tena ilainy zany satria ndraindray efa vizaka loatra tsika tena efa reraka ny fiainantsika efa ndraindray tena reraka ny amin'ny adi-tsaina reraka ny amin'ny fitezana reraka ny amin'izao zao efa anomakomana indray ny ray aman-dreny amin'ny fidiram-pianatra mankahery atsika tsirairay avy satria tsy mora zany fa nefa Jesosy ataovy misy faliana foana eo amintsika tena mila ianarana ny fahatokizana ny tompo ary ndraindray tsika ohatra memeky zany rehefa miandry ny tompo manana ny fotoana ny tompo antsika tsirairay avy de fianarana anankiray mihitsy tsy tena anankiray efa tratro zay hoe ndraindray tsika mampitany fiainantsika ny amin'olona fa raha vao tafiditra ao anatin'izay tena ndraindray lasa marary ny fotsika ndraindray lasa zavatra zany ny angatantsika vavaka ny andreo hoe Jesosy tena zakoa mba te azo ohatriny ary tena fandrika be izy satria lasa tsika mihitsy lasa miova ao anatin'le izy oka tsika tsirairay avy tsy hovan'ny zavatra miseho tsy hovan'ny zavatra misy tsy hovan'ny zavatra tranga amin'izao fotoana zao foka Jesosy ny anaovantsika isan'andro. Alleluia.
dia avelona foana ity hoe rehefa minandray an' Jesosy sika dia manomboka mino azy, dia misy fiovana ao anatintsika. Marina hoe tsy diso hoe tambolohансika mieritreritra hoe fiovana amin'ny ety ivelany, faoka ny ety anatintsika misy miova. Andrandreo izany fiovana ety anatintsika izany, andrandreo izany fiovana hoe tena fiovanam-piainana miaraka amin'i Jesosy. Le fiteny ao amin'i Jesosy, ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe no jerentsika izay ao amin'ny misy Jesosy izay hoe ao amin'ny Jaona izay, Jaona 5:12. Jaona 5:12 andininy 5. Resaka sampana sy voaloboka eo. Hoy Jesosy hoe izao ny voaloboka ianareo ny sampana, izay miray amiko ary izao na dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona io. Raha misy tsy miray amiko dia arino ivelany tahaka ny sampana izy ka lazo, ary angolona izy ka atsika ao anaty afo dia ho maina. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona io fa mitonga aminareo izany. Izany no nankalazaina amin'ny raiko mba hamonjinareo dia ka ho tonga mpianatra ianareo. Ao amin'i Jesosy koa izany misy fiainana bibibi. Aleokany hoe misy fiainana be dia be, tsy hoe zavatra ety ivelany fa ilay fiainana ao anaty. Tiako hamafisina misy ilay fiainana anaty io. Fa fandrika be ilay hoe fiainana ety ivelany lasa ilay ety ivelany indraindray lasa manova antsika ny fanaradia amin'i Jesosy. Indraindray tsika ilay ety ivelany tena lasa ataontsika ambony, ohatran'ny mihoatra ny amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Efa tena tratra tao anaty, mino fa efa tratra n'izany daholo tsika. Aleloia. Dia isaorana ny tompo fa mbola afaka velariny tahaka izany ny teny. Afaka hoe mbola misy safidy. Matoa-tsika tonga eto dia mino-tsika fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Ary ny fanekena an'izay dia efa zava-dehibe izany. Fa te hitaonantsika foana hoe andao hiandrandra fiovana ty anatintsika tsirairay avy. Ao anaty izany tahaka izany zao ny hoe famelan-keloka. Zava famelan-keloka izany zavatra tsy dia ety ivelany, zava fiaina ty anaty mihitsy izany. Mahay mifamela-heloka, mahay tsy vitany hoe tsara fanahy, fa lasa mahay manetry tena, mahay liana amin'ny zavatra ara-panahy, miaina amin'ny faminjakon'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Maka hira antsika rehetrarehetra hifalio ny fiainana, ataovy Jesosy ny rehare isan'andro isan'andro. Io zavatra nalovantsika eo mandalo ihany io. Dia nay moa izany foana rehefa misy zavatra mitranga dia mandalo io, tsy maharitra io, tahaka ny aretina, tsy mandalo io, tsy maharitra io, mandalo ihany izany rehetrarehetra izany. Ny vizaka be daholo izany. Tsara Jesosy ndao hiritsangantsika, ndao hiandrandra fiovana ty anatintsika tsika tsirairay avy. Zany ka atao amin'ny tompo foana hoe Jesosy te hiova atao anatiko misy na amin'ny lafinina na amin'ny hafinina, fa ny andradraiky indrindra ilay fiovanao, fiasanao aty anatiko Jesosy. Ndao ihany vavatsika dia atatsika mitendry sy mifira hiakatra teo. Tena tsika misy ndao angataka ny tompo hoe marina Jesosy efa taloha mety hoe mbola mety hoe amin'izao fotoana izao mbola miandrandra fiovana ety ivelany ihany. Kanefa Jesosy raha tena tianay, tiako dia tena ianao miasa tao anatiko mihitsy. Fantatray loatra Jesosy fa ny fiadanana omenao, ny fitsaharana omenao Jesosy dia hafa mihitsy, tsy tahaka ny fanomezana amin'izao tontolo izao izany.
fantatrai Jesosy fa mety eo mandalo zavatra masina miafy izay mandalo fisedrany mandalo fahoriana mety eo mandalo fifaliana ihany koa nefa Jesosy oka renydretrareny tsy ampiovanay fa tena hoe ianao ny anovanay Jesosy amin'ny fiainana tsara tena hoe fiainana be dehibe aminao Jesosy io ndretrzay manolotra manao andranotra azy fantatray Jesosy fa tsy mora ny miaraka aminao kanefa kosa Jesosy izy izay manolotra ny amin'ny manotolana ohatra azy Jesosy io makasitraka anao zay fenoanao fiainana tsirairay avy okane tsy mifeno zavatra hafa fa fenonao Jesosy fenoanao ny mombanay fenoanao ny aminay manontolo Jesosy tianay Jesosy ianao be ny fiainanay manontolo makasitraka anao zay Jesosy teray Alléluia. Amen. Vai ter que acontecer